nivoaka ihany ny marina androany makasika ny hoe iza no nitory an'Andriamatoa Rivirakotovao teny amin'ny Senifoibe manoloana ny firotsako-fidiny ao amin'ny commune Mahajanga voalohany. Andro vitsivitsy lasa zay efa nandeha ity resaka ity. Ao ny mieritreritra hoe solombavambahoaka afakandro kristiano nitory azy satria efa nasay nandany firotsako-fidiny Rivirakotovao tamin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina ity solombavambahoaka ity tamin'ny live zay nataony tamin'ny page Facebook-iny. Ao kosa ny mieritreritra hoe ny olona avy ao amin'ny prositeny ihany no nanao azy fa tsy fantatra hoe izy. Akory nefa ny aterana androany ny solombavambahoaka sy teny randrena soloniaiko ihany no nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Senifoibe. Araka ny voasoratra ato anatin'ity taratasy fitoriana ity ary narahany sonia antsoratra izany. Araka izany mampametra-panontaniana ihany ity vovonana firaisan-kina ity. Fanontaniana mipetraka dia zao: mbola firaisan-kina ve ny toejava-misy ankehitriny amin'ity vovonana ity sa efa zavatra hafa? Ndao arantsika ny tsipiriana ity raharaha politika ity. Ndao ary rehefa fantatry ny rehetra fa isy teny randrena soloniaiko no nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Senifoibe dia taitra daholo ny olona indrindra fa mpanaraka toedrara politika. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny fanehoan-kevitra ny mpanaraka toedrara politika tao amin'ny publication ny IBC News. Ho an'ity anankiray ity dia zao: mba mahaiza ranga makalesona efa tamin'ny hetsika fotsy Andriamatoa sy teny randrena soloniaiko efa nibaribary fa hitsikilo sy andravan'ny tolona ny tanjona. Efa 2024 ve mbola misy manaiky ampatoriny? Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitra ity anankiray ity. Iraky ny irimarany sy teny efa hatramin'ny hetsika fotsy no efa hita mialangalana. Ho an'ity anankiray ity kosa hoe tsy mena mivadika toy ny tandrokosy. Ho an'ity anankiray ity kosa dia zao: nareo ohatra ny olona azonody hoy izy. Efa hita fa namalankira tamin'ny présidentielle dia mbola ny arahaba ihany fanako anareo zay. Ny an'ity anankiray ity kosa dia tsotra sy teny égale orange. Ny dirany tao amin'ny vovonana firaisan-kina dia hitsikilo fotsiny. Isy teny ange tsy azo atokisana hatramin'ny voalohany, mbola ianareo ihany no mbola matoky azy. Efa nolazain'olona fa hoe tafiditra ao ny mpitsikilo, efa ao amin'ny firaisan-kina ny mpitsikilo rehetra ka aoka mailomelo fa ho an'ity fanehoan-kevitra anankiray ity kosa dia zao: ho voamafy nareo roa mety ho samy foanany fanjakana ny firotsako-fidin'Andriamatoa Rivirakotovao sy ny prositeny. Dia vokatra izay dia zao: ny vovonana orange ihany no mahazo tombony amin'ny candidat ao Mahajanga. Raha lazainao fomba hafa dia mivoaka mpandresy ny vovonana orange amin'izay fotoana izay. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra fa ireny ihany no aratsika. Araka ny resaka ny fanaovan'ny maître Luc Rakotonirina androany dia tsy karitra fa Andriamatoa sy teny randrena soloniaiko no nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Senifoibe. Nangataka ny anafoanana ny firotsako-fidiny Rivirakotovao ao Mahajanga amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina. Mialohan'ny diratsika lalina amin'izay nefa tsara ihany raha fantarina taiza no ny atomboan'ity toedrara ity. Ho antsika izay mpanaraka toedraram-pirenena dia nalala tsara fa efa nozarainy gazety ny gazetiko ity resaka fitoriana an'ny Andriamatoa Rivirakotovao ity. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia solombavambahoaka sy teny no nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Ovaika. Ity gazety ity dia gazety nivoaka tamin'ny 4 septambra 2024. Ny zava-nitranga nefa dia zao: nandiso ity gazety navoaka ny gazetiko ity i mpanao gazety Fernand Selo. Nilaza izy fa tsy marina ny filazana fa sy teny no nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Ovaika na teny amin'ny Senifoibe. Ary nangataka ny anitsiana zany vaovao tsy marina zany i Fernand Selo. Ny tena marina ho izy ny solombavambahoaka afakandro kristiano nitory an'ny Rivirakotovao teny amin'ny Seni fa tsy sy teny randrena soloniaiko. Ray aman-dreny be Andriamatoa Rivirakotovao izay milatsaka fa io safidy ary mbola nanao fanambarana sy teny maly hoe samy afaka milatsaka afakandro kristian sy Rivirakotovao mazo enga. Fa ohatrany mahita le layonina androany ny tena zany layonina ny gazetiko androany dia mahita hoe misy olona manana tombontsoa ao ambadika ao ampisaforovoro an'ilay vovonana firaisan-kina aty amin'ny fanoherana. Tsy nisy teny nitory an'ny Rivirakotovao zany tompoko, tsy marina zany. Izaho eto miteny an'izany fa diso
ny vaovao navoaka ny gazetiko la une androany hoe nitory any rivo rakoto vao isiteny Randrianasolony aiko tany amin'ny ovaika tany Mahajanga. Isiteny tompoko dia aty Toliara. Ahoana nandanany isiteny nitory any rivo rakoto vao any Majunga. Ny zavatra noresan siteny de tsotra, tsy nanao signature ny mandat any rivo rakoto vao. Zay le teneniko anareo hoe décision collégiale. Ny atao hoe décision collégiale zany a zavatra ifanarahana, ifampiresahana. Fanampin'izay nivoaka tamin'ny fanginana izy manoloana ny fanenjehana any Cité ny Randrianasolony aiko sy Afakandro Christian, indrindrandrindra fa ny pro-cité ny Ray Manontolo i Fernand Selo. Tsy fantatra ho izy ny antony tena hanenjehana ny Andriamatoa Cité ny Randrianasolony aiko sy député Afakandro Christian. Lazaina fa hoe namadika ny tolona, lazaina fa hoe manakorotana amin'ny firaisan-kina, lazaina fa hoe mpiaradia amin'ny volomboasary. Arak'izany rehetra zany dia mandiso izay resak'izay i Fernand Selo satria tsy manao an'izany Andriamatoa Cité ny Randrianasolony aiko sy Afakandro Christian fa indrindrandrindra fa ny pro-cité. Inona zany le tanjona hanenjehana ny siteny sy hanenjehana ny Afakandro Christian? Reo olona reo tsy olona mamadika, fa lasa voizina créena polémika fotsiny le izy. Tsotra be, rehefa nisy tsy fitovik-hevitra dia samy milatsaka amin'ny anarany antoko misy anazy dia zay. Resaka hoe Orange, olon'ny Orange anotohanany Afakandro ao Majunga. Dia miverina ako 2019 ndraika olon'ny HVM natao ny team candidat. Zany ny politika eto Madagasikara. Ka tiako tenena élection de proximité, les élections zay ho avy amin'ny volana Décembre. Ny olona ny fotony malala ny tokony olona ho fodiny, fa tsy olona tendrena hoe alefa ndana milatsaka any amin'ny toerana. Fanampin'izay niezaka ny joro niaro any solombavambahoaka Afakandro Christian izy. Manoloana ny resaka hoe nampiditra olon'ny volomboasary ao amin'ny firaisan-kinina i Afakandro Christian. Manoloana ny resaka hoe namadika i Afakandro Christian. Ny zavatra misy dia zao, tsy namadika ivelively i Afakandro Christian ary tsy manana proof olona milaza an'izany. Masamy laza i Fernand Selo fa tsy nandika ny lalàna mifehy vovonana firaisan-kina i Afakandro Christian fa manaraka antsakasy andavany ny fitsipika mifehy ity vovonana ity. Arak'izany tsy namadika ny tolona i Afakandro Christian ary tsy mbola nifindra vovonana hafa. Raha resaka kany Majunga amin'izay zany tsika. Tsy hoe akory namadika Afakandro, namadika naninona moa zany Afakandro. Ny atao hoe mamadika reo olona dia niala tamin'ilay etikany mihitsy zany hoe le antoko le vovonana nisy azy izy dia lasa nanohana fitondrana. Fa ny fijoroana amin'ny heviny no ilazanareo azy hoe mamadika tsy marina kosa, aza debotehana ny karieran'le boakely vao misandratra. Faly daholo sika rehetra rehefa nitarika 45% Afakandro Christian tao Majunga hoe iny fa nisy tsirim-panantenana ho an'ny fanoherana, fa nitarika 45% Afakandro Christian resy ny candidat ny fitondrana. Tsy nisy fifampiresahana teo amin'ireo olona reo matoa tonga tamin'io situation io. Ny atao hoe firaisan-kina hoy dia zavatra ny fanarahana sy ny fanekena hoe ifanaraka. Rehefa tsy nisy zany marimahatra iraisana dia ny décision tokony mivoaka tao anatin'ilay fitondrana collégiale dia ny hoe rehefa tsy nahita marimahatra iraisana teo amin'ny Afakandro Christian sy rivo rakoto vao sika hoy ny mpitarika aho dia aleo samy milatsaka nareo dia samy mitondra ny anarany antokony avy dia tsy mampiasa ny anarana firaisan-kina. Ny olona rehetra sahirana verevitra manoloana ny disadisa sy korontana ao amin'ny vovonana firaisan-kina fa izy teny Randrianasolony aiko kosa dia tsy taitra mihitsy ary tsy nisy nalala hoe izy no nametraka fitoriana manoloana ny firotsako fidininy Andriamatoa rivo rakoto vao teny amin'ny ovaika. Rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tamin'ny 13 septambra lasa teo dia olana azo vahana ny olana misy ao amin'ny vovonana firaisan-kina araka ny nambarany satria hita taratra fa solombavambahoaka Afakandro Christian dia ametraka ny olona ho ben'ny tanàna ny Mahajanga voalohany ary toy izany ihany koa i Andriamatoa rivo rakoto vao. Arak'izany azo eritreretina tsara ny firotsako fidiny izy roa, izany hoe sady afaka milatsaka ny olona tolotry ny Afakandro Christian no afaka milatsaka ho ben'ny tanàna ihany koa i rivo rakoto vao hoy izy. Arak'izany tsy tokony animbana ny mission na ny tolona ho an'ny vahoaka 30 tapitrisa manerina ny nosy
ity problème kely ty ao anatin'ny vovonana firaisan-kina hoy izy ny tolona mitoy ary tsy maintsy ilamina ity ady ity hoy izy teny Randriana Soloneko raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny Real TV tamin'ny 13 septambra 2024 lasa teo. Za mahafoloany lehibe ny mpanohatra ao amin'ny parlementaire ary afakanjo koa avy ao amin'ny inona moa ty avy ao amin'ny prositeny izy no cordo national za mahita de Rivo koa président Rivo koa izy no inona moa ty président national ny ASVM fondateur ny firaisan-kina io ny zavatra tsara aloha zavatra hita dia maniry saropiaro izy mirala te hampandroso ny Mazenga zavatra tsy fanarahana kely eo fe no animbana mission na tena ngeza be 130 millions malagasy za tsy mino hoe tsy voavaio problème ho voavaio ary tsy voasaraky an'izany izy hay satria naninona satria mahatsapa tompona andraikitra izy hay eo anatrehany 30 millions malagasy koa izy izy afaka hoe tsy vaky ny firaisan-kina fantatra vahoaka malagasy ny andraikitra zay iatsoroanay ho anareo 30 millions fa vo maika mampitambatra anay io fitiavanay any Mazenga zay vita io problème mino fa vo orava io iraviny tsy hiteraka fisarahana zany na hiteraka fahavakina au contraire vo maika hanatsara satria mbola saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny réaction sy tiany Randriana Soloneko raha ny vahiny tao amin'ny radio Cité Nice zay radio any manokana izany ao Toliara rehefa nanontaniany mpandrindra ny fandaharana izy manoloana ny disadisa sy korontana ao amin'ny vovonana firaisan-kina indrindra fa fanakana ny prositeny ny firotsako fidiny Andriamatoa Rivo Rakotovao ao Mahajanga voalohany toy izao navaly sy teny Randriana Soloneko raha naminy manokana dia tombotsoan'ny Mahajanga ny irotsany izy roa satria izy roa dia samy mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka ny Mahajanga fa kosa ny zavatra tsara tao anatin'ny saina dia zao ny ray amin'izy ireo ihany no olany be ny tanàna ny Mahajanga voalohany arak'izany raha ny amin'ny sitiany Randriana Soloneko manokana dia zao afaka milatsaka izy roa ary samy afaka manasoa ny vahoaka ny Mahajanga ny ray amin'izy ireo raha lany ho be ny tanàna ny Mahajanga fa io dia miankina amin'ny vahoaka izay fidy azy ireo hoy sitiany Randriana Soloneko. Ny fahitako azy zay zavatra zay mahitaka ao amin'ny président Rivo mahitaka ao any député afakany samy tianao raha ao Mahajanga problème azo vahana le izy raha jerena amin'ny statuinay afaka samy milatsaka satria raha fa tsy mety hita ny maromaro tsiraitsy na hoe ianona tokony nandeha afaka samy milatsaka zay tsy hitako ny olona anjaran'ny vahoaka ny mitsara an'izay fa tsy mety ray amin'izareo koa ny olona araka ny fanaratsika teo dia tsy hita taratra teo amin'ny fihetsika na tarehany sy teny Randriana Soloneko hoe izy no nametraka fitoriana teny amin'ny Ovaiky manoloana ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao tsy nisy nahalala izany afa-tsy hoe androany rehefa niresaka tampanao gazety maître Luc Rakotonirina mpisolo vavan'ny vovonana firaisan-kina nanamafy izy raha niresaka tampanao gazety ny IBC fa Andriamatoa sy tiany Randriana Soloneko izay filoha ny vovonana firaisan-kina no nitory ny Rivo Rakotovao izay filoha mandrafitra ny vovonana firaisan-kina tena malasa saina tokoa ny tena masadaikatra amin'ity raha ity dia zao izy tiany Randriana Soloneko dia filohan'ny firaisan-kina nitory ny olona mivondrona ao amin'ny vovonana firaisan-kina ary ity mpisolo vava ity dia mpisolo vavan'ny firaisan-kina zany hoe iaro ny vovonana firaisan-kina no antondiany teny amin'ny CNFOIB ary itsipaka ny fitoriana nataony filohan'ny firaisan-kina dia tsy iza zany fa sy tiany Randriana Soloneko izay mivona tanteraka amin'ny fitsipika mifehy vovonana firaisan-kina. Nakaty moa zany ny firaisan-kina naka ny tenako zany avokan'ny firaisan-kina satria nahazo taratasy efa te-Bruxelles ny firaisan-kina tamin'ny omaly taratasy fitoriana zay napetraky ny co-président député Randriana Soloneko sy tena zay talo président ny prositeny
iny moa zany a napetrana ty le fitorina mikasika ny candidaturany président Rakotovao rivo any Mahajanga zay natolotra ny firaisan-kina. Nangatany moa zany de hoe nanao fanohanana izy satria tsy ara-dalàna hony a ny fanohanana le candidature iny a satria tsy tapaky ny be sy maro. Fanampin'izay nanamafy izy tampanao gazety fa tsy nataotao fahatany ny fanendrenan'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao ho candidat ben'ny tanànany renivohitry Mahajanga, fa efa noekeny maro anisa tao amin'ny firaisan-kina zany. Fa ny tena olana amin'izao dia zao, i Andriamatoa Sitendry Randrenasolo Niaiko isaky ny misy fivoriana anendrena ny olona ho tokony ho ben'ny tanàna mandrafitra ny commune manerana ny Nosy dia tsy hita tazana foana i Sitendry Randrenasolo Niaiko. Arak'izany tsy maintsy nandray fanampan-kevitra ny maro anisa tao amin'ny fivonana firaisan-kina manoloana ny fametrahana ny candidat ben'ny tanàna manerana ny Nosy, ary ao anatin'izany ny fametrahana ny Andriamatoa Rivo Rakotovao ao Mahajanga voalohany, ary tena ara-dalàna zato isan-jatony zany raha ny fitsipiky mifehy ny fivonana firaisan-kina no jerena. Ny réglementaire dia milaza io article 10 io fa tsy maintsy ny fivoriana dia misy convocation ataon'ny président anankiroa, dia zay président mitantana ny firaisan-kina zany collégial dia Andriamatoa Ravalomanana Marika sy Andriamatoa Randrenasolo Niaiko Sitendry. Izy mirahalahy mianaka ny co-président dia izy manao convocation, izy rao mametra hoe zao ny ladinika atao amin'io. Dia nisy convocation natao tamin'ny 9 septembre ho an'ny fivoriana 9 septembre 2024 mikasika ny fanendrena reo candidat ben'ny tanàna eto Madagasikara zay aminarany atolotry firaisan-kina. Tsy vita tamin'ny fivoriana dia tohizana tamin'ny 11 septembre 2024, ary efa tamin'ny 11 septembre tsy tonga Andriamatoa Sitendry, nini tsy tonga izy fa ny fivoriana ny toifoana dia tohizana ny fivoriana. Reha ny andalana fahatelo amin'ny article 18 dia milaza fa azo atao ny fivoriana rehefa majorité ao daholo, ka majorité ny tao fa tsy anankiray ihany tsy tonga, donc azony tazomina ny fivoriana. Ary voalaza ny article 10 alena 3 lay dia hoe fanapa-kevitra dia ray majorité absolue amin'ilay fanapa-kevitra. Nanapa-kevitra rao ary tamin'ny 11 septembre 2024 fa izy efatra amin'ny rahalahy mianaka tamin'ny 11 septembre fa hoe candidat ny atolotry ny firaisan-kina eto Antananarivo tanàna dia Andriamatoa Marika Ravalomanana, ary Andriamatoa Rivo Rakotovao any Mahajanga tanàna. Zay ny tapaka atao sy ny avy izy efatra amin'ny rahalahy io, fa Andriamatoa Sitendry tsy tonga tsy marosiny. Zany hoe raha jereva antsika ny article 10 alena 3 majorité absolue mihoatra zany ny nanapaka ny zavatra. Ankoatr'izay, mampametra-panontaniana ihany no sady mampalasa eritreritra nahoana ny prositeny, indrindrandrindra fa ny filoha-mpanorina ny prositeny Andriamatoa Sitendry Randrenasolo Niaiko no mitsipaka ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao. Nefa tsy Rivo Rakotovao irery ihany no nitapahana nandritra ny tsy fanatrehan'ny Andriamatoa Sitendry Randrenasolo Niaiko ny fivoriana izay niraisany firaisan-kina, fa maro dia maro. Ao anatin'izany i Andriamatoa Marika Ravalomanana ny firotsako fidiny eto Antananarivo renivohitra. Ny magaga ho ity mpisolo vava ity fa tsy nitsipaka ny firotsako fidiny Andriamatoa Marika Ravalomanana i Sitendry Randrenasolo Niaiko ary mankatoa ny firotsako fidiny mandraky ty androany, fa ny firotsako fidiny Rivo Rakotovao no nitsipahanizy ireo ankitsirano. Mitsipaka hoe tsy ekeny zavatra io, ny mahavarina ty fa maninona ny candidat président Marika Ravalomanana tamin'ny rivo tsy anga tamin'ny tsy nekeny, fa ny Andriamatoa Rivo Rakotovao milava. Ina ny antony mipetraka amin'ny baraina samy mamalina eritreretintsika mianakavy ray zay. Faharoa, ao anatin'ny article 13 zay teneniny io alina 2 teneniny réglementaire io dia hoe ny fanapa-kevitra atao raisina amin'ny bureau politika sy ny avin'ny filoha anankiroa, fa tsy hoe voatery tsy maintsy sy ny avin'ny filoha anankiroa tsy maintsy ao, tsisy an'izay ao,
fa misy ny avy fotoana koa zay ary tsy misy natao hoe tsy azo tsy azo ivalozana na hoe droit de veto ao amin'ny réglementaire ny firaisan-kina dikan'izany raha olona ray tsy manaiky manaraka tapaky ny bus maro izy loi démocratique zay zany napetraka taty mémoire zay nazavaina tao tamin'ny fonceny sy ireo membre bureau permanent dia miandro valy atsika ndao hiverina amin'ny fanehonkevitry Fernand Selo isika araka ny efa narantsika teo dia nandiso ny gazety navoaka ny gazetiko izy tamin'ny 9 septambra 2024 lasa teo ny magaga nefa rehefa voamarina fa sy teny Randriana Soloniaiko no nitory any Andriamatoa Rivirakotovao dia tsy nametraka fialantsiny izy no sady tsy nanitsy ny vaovao zay naparitany tato anatin'ny tambazotra tserasera toy izao ny publication zay nataony tao amin'ny pejiny taoriny ny voany fanambarana ofisialy fa sy teny Randriana Soloniaiko no nitory any Rivirakotovao. Araka ny fanaratsika teo dia tsy nialatsiny izy fa vomay nanamarina no sady nanazava ny toejava-misy ankehitriny indrindra fa makasika ny toedrara makasika ny firotsako fidiny Rivirakotovao sy Afakandro Christian. Eo ihany zany rehetra zany fa araka ny vaovao voaray dia efa nivaly ny fitoriana zay napetraky ny siteny Randriana Soloniaiko teny amin'ny CNFOIB ary toy izao ny valiny izany. Araka ny hitantsika amin'ny ity taratasy ity dia tsy afaka nirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina ao Mahajanga Rivirakotovao araka ny fanapahan-kevitra zay noraisin'ny ny ariva teo fa kosa manana valambe fapolora i Rivirakotovao ametrahana ny firotsako fidina vaovao amin'ny anaran'ny antoko hafa mety ho HVM io mety antoko hafa zay entiny androtsahana ny firotsako fidina ary azo natao ihany koa ny mirotsaka amin'ny anaran'ny tsy miankina. Voatazona kosa ny firotsako fidiny Fabien Rabezafy amin'ny anaran'ny Prositeny izay nangatahany Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko. Araka izany raha lazaina fomba hafa ny toejava-misy dia zao nekenseny ny fitoriana napetraky ny sy teny Randriana Soloniaiko izay mangataka ny andavana ny firotsako fidiny Rivirakotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina. Ety amin'ny farany dia zao ndaova litsika ny fanontaniana hoe mbola firaisan-kina ve ny toejava-misy ankehitriny zao sa efa zavatra hafa mihitsy. Raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena dia hita taratra fa mikorosofana sy mikorontana ity vovonana firaisan-kina ity ary mitarika fisarambazana mihitsy aza raha ny fihetsika ny sombambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko no jerena izay nasay nametraka fitoriana ny olona izay mivondrona ao anatin'ny antoko politika mandrafitra ny firaisan-kina. Araka izany tsy firaisan-kina zany fa fisarambazana. Araka izany rehetra zany dia mikorontana ny firaisan-kina ary ahina ho rava tanteraka sy potika ity vovonana ity. Noho izany rehetra zany dia hoarantsika miandalana eto ny mety fivoaran'ity toetra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.